fait ny PMU-VET zany no mikarakara an'ilay antsoina hoe masse commune. Ny masse commune dia fitambaran'ny firenena enina amby roapolo eto tany eran-tany i Madagasikara ny voalohany aty Afrika miara milalao hazakazatsoavaly any France. Izay no mahatonga an'ilay hoe ny tirelira zany eto amin'ny PMU-VET dia 1 million euro ny ambany rindrina satria io voly io no lalaovan'ny mpilalao eto Madagasikara. Izany hoe raha mahazo zany tsika no mitondra vola makaty amintsika amin'izay fotoana izay. PMU-VET zany tena orinasa hafa mihitsy tsisy ifandraisany samy manana azy. Zay no mahatonga an'ilay hoe masse commune ny lalaovina aty, izany hoe vola any an-dafy no tena lalaovina eto dia rana amin'ilay firenena enina amby roapolo no lazaiko teo. Manomboka efa nanomboka omaly moa zany zay nanomboka nanao andrana rehefa mety tsara dia manomboka androany izy manerana an'ilay toeram-pivarotana PMU-VET zay efa isaky ny quartier an'Antananarivo eny. Eo amin'ny 100 mahery eo tsika amintsika miteny izao. Izany dia mbola ezahana hitombo ao anatin'ny volana ho avy eo dia anentika ny Madagasikara. Ny produit tsirairay samy manana ny vidiny avy fa raha eo amin'ilay hoe azahoana an'ilay vola be zany ny quinte plus dia 4,000 ariary eto amin'ny PMU-VET. Ty lalao ty zany tena ohatry hoe tombo no an'ny mpilalao hazakazatsoavaly eto Madagasikara satria malagasy tompoko dia sanay no teny fa isan'ny tena mahay an'ilay hazakazatsoavaly, indrindra le hoe course trop attelé. Raha ohatra course tsisy mahita any an-dafy malagasy matetika mahita telo efatra mahita an'ilay hazakazaka. Dikan'izany manana tombony be dia be le efa mpilalao hazakazatsoavaly ety amin'ity masse commune hoentin'ny PMU-VET.